dia mbola ho ampitsombona ao aminareo ny ryhavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika ary ny firaisana feno amin'ny fanamasina. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa nomeny fotoana iray vaovao indray eto amin'ny fotoam-pivavahana dia ny 10 minitra manga na ny 4 manga. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Izany tenin'ny Paoly ho an'ny Korintianina izany ry havana, Korintianina 2:17, ny 5 tapany A, ny angalantsika ny 4 manga voalohany amin'ity alahady ity. Misy pastera any ambanivohitra izay ry havana, tena mazoto mihitsy izy mitory-teny amin'ny olona sendra misotro toaka na mifoka sigara na azoazo ndrongony. Efa fomba fanaony mihitsy io ary marobe fomba fitoriana. Izy dia tsy miandry ny andro alahady fa mivoaka mandritry ny andavanandro dia miresaka amin'ny olona eny an-dalana eny izy. Misy fotoana izy amin'ny arivariva dia manantona miditra bara mihitsy dia miresaka mitory amin'ireny olona anaty bara eny ary manao fitetezana tokantrano koa izy ary efa fantatry ny olona rehetrarehetra mihitsy amin'izany. Efa malaza eo tanàna mihitsy izy amin'izany. Be dia be ny karazan'olona hitany. Misy ireo olona tsy misotro, tsy mifoka mihitsy dia mampahery azy hoe mahiresa pastera fa mety ny ataonao. Misy indray ireo olona milaza ny tenany fa mahay misotro, mahafetena, malala honina, ireo le miteny hoe avec modération dia mitory amin'izy ireny koa pastera. Misy indray kosa nefa ireo olona teny efa tena lavo mihitsy mandratatra ka rehefa mbo mahatsiaro tena izy dia miteny amin'ny pastera hoe ny fiainana tsisy toka ane pastera ohatra ny vary tsisy laoka. Dia malahelo pastera amin'izany fa mitory foana izy na izany na tsy izany. Ny fitoriana ataon'io pastera io dia tsy maintsy mifara foana amin'ny fitariana ny olona andeha hivavaka ary hanantona an'i Jesosy Kristy. Ka isaky ny alahady dia ahitana olona vaovao foana ho am-piangonana amin'ireny olon'ireny. Indray alahady ara dia tonga Dadazily. Dadazily dia isan'ireo olona tena tsy tafasaraka amin'ny toaka mihitsy. Tonga Dadazily, mbola mamimamy Dadazily tamin'izay dia taratara izy vao tonga dia tery amin'ny farany tery izy no mipetraka. Rehefa nandeha nitory-teny, ity Korintianina 2 ity nitorian'ny pastera hoe dinio tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Izay andin-tsoratra masina izay no nitorian'ny pastera. Noho ny vita nitory-teny ka namara pastera dia nanao antso hoe mandiny tena ry havana sady somary nampiakapeo kely pastera. Taitra tampoka Dadazily raha nahenao amin'ny pastera hoe mandiny tena sady tezitra izy no nitsangana hoe koa tsy tena mandinika. Ny hafatra azontsika raisina amin'izany ry havana dia izao. Isika koa indraindray rehefa maheno ny hafatry ny mpanompon'Andriamanitra dia indraindray mandray atendrony, indraindray mandray apahany, indraindray mijery ny fahalemen'ny mitondra ny hafatra. Tandremo ho aza manao ohatra ny Dadazily ry havana ka mandray amin'ny apahany ohatra izany ka diso ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Angamba koa ianao mieritreritra ny tenanao isan'ireo hoe mahay misotro na mahay mifonka sady mahafetena. Ny soratra masina dia miantso anao andiny tena hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra marina ve zavatra ataoko. Raha sendra efa isan'ny tena voafatotra ianao na toaka na sigara na rongony na zava-mahadomelina hafa, ny dingana voalohany ry havana amin'ny fialana amin'izany dia ny fahatsapatena ary miainga foana ny fandinian-tena. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ankehitriny dia hoe efa nisy fotoana ve ianao nandiny tena marina hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra ataoko, ny zavatra sotroako, ny zavatra hohaniko, ny zavatra fohako. Ny hafatra manga voalohany nomenanao n'io ry havana dia izao, mangalafo fotoana mihitsy, mandiny tena, mety amin'ny Jesosy Kristy ve ny zavatra ataoko, ny zavatra hohaniko, ny zavatra sotroako, ny zavatra fohako ve, mahasoa ahy ve zany, mahasoa ny tokantranoko ve zany, mahasoa ny asako ve zany, mahasoa ny fiarahamonina misy ahy ve zany. Sarotra nefa nio mandiny tena io ry havana ary tena tsy vitantsika rery. Raha amin'ny herin'ny maha olombelona fotsiny io dia tsy vita fa angatao ny fanahy masina.
hanampy atsika fa Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatintsika hanampy atsika andiny tena. Fa nitoka nge tsy ho lany nyreviko tsy ho mety ritra. Dinio ny tenanao androany fa raha iverina Jesosy soa hipitrapitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.